Ia, ray minitra kely aho anareo eo amin'ny fitondrana ankehitriny zany a, de le communication tompoko a tena tsara raha maîtrisena kely le izy satria io no ahafahan'ny olona manana confiance aminareo am'zao situation zao. Ary nareo de manana fanohitra na levier tena tsara be zay tsy nananany teo aloha satria ny olona manan-tena zavatra aminareo dikan'izany raha mahay mampiseho an'zay besoin kelin'ny olona zay zany nareo hoe mba hananana confiance. Zay zao mahafinaritra le resaka tanontany nosy misankatỳ sa inona le nataon'ny ministry ny fanajariana ny tany ireny zao hoe zany le olona tany de hitanao hoe tsy ara-drariny le izy tonga de vahana eo no eo ray minitra de vita. Mahafinaritra le izy hoe mba misy zavatra mivaingana zany. Be da be ny zavatra azonareo atao ary zay mino fa misy ihany ny ataonareo any ambadika any fa mba hisian'le confiance ny vahoaka miverina aminareo, miverina amin'ny mpitondra de tsara mihitsy manao communication nareo na de zavatra kely ara le izy. Ary ao anatin'izay communication zay a de tsy tokony hisy inona moa filazana an'zany am'teny gasy? Volo maniorandra dissonance zany hoe raha koto milaza hoe A de raha B milaza hoe C fa tokony maîtriser tsara zany ny situation, maîtriser tsara ny communication ary tsy misy communication hafa. Ka be da be tompoko ny zavatra azo vahana ao Madagasikara tsy mila vola. Ka ao anatin'ny vidéo manaraka de ho lazaiko amintsika hoe inona daholo le izy satria nosoratako ao anaty boky le izy a de ho teneniko amintsika ary afaka amenanao andriamatoa filohan'ny fanavaozana io boky io raha hijery ianao hoe inona ny zavatra azo atao anatin'ny amiana. Tsy mila vola fa afaka tonga de io vola zay misy ao io ihany ny anaovana manao anazy ary tonga de misy vokatra koa eo no eo azo refesina, azo raisi-tanana ny vokatra fa tsy hoe mbola andrasana amin'ny herinandro na amin'ny tapa-bolana satria ny situation à Madagasikara de situation eo no eo aloha ny ilain'ny olona zao fa efa leo an'kobakambava ny olona ary efa leo ihany koa ny famitahana hatram'izay. Ka de zay fa misaotra antsika rehetra de aoka zay fa sao de fotsy roa rety ihany indray.